Lafomba vaovao tanteraka kosa indray nitaky ny hanomezana onitra ireo mpandraharaha ny université niaran'ny herisetra ny fandratrana vokatry ny olana nisy teo amin'ny mpianatra sy ny mpitantana ny université tao Mahajanga ny syndicat-ny mpandraharaha amin'ny université moa no mitaky izay hanomezana onitra izay. Ny totaly 7 ireo mpandraharaha ny université naratra tao amin'ny université ny Mahajanga vokatry ny olana misy any toerana araka ny tatitra nataon'ny syndicat-ny mpandraharaha avy amin'ireo université mpanjakana na ny SPATU. Ny 9 tamin'izy ireo no naratra vokatry ny herisetra nataon'ny mpianatra mahery vaika ny 2 Desambra 13 sy 14 ary ny 3 hafa kosa dia naratra ny voalohany volana meteo. Zo syndikaly ary zo feno ho an'ny mpandraharaha ny université ny fiarovana azy amin'ny aratra azo amperinasa hoy ny SPATU ka nahatonga azy ireo hitaky ny onitra ho an'ireo namany naratra. Zo mpandrahana université ny hoe tokony arovana izy amin'ny fifandonana na amin'ny ratra na vokadratin'ny zavatra azony teo ampanataterahana ny asany. Zo syndical zany ary vonampatahivinay tamin'ny congrès national tamin'ny 26 novembre 13 sy 14 teto Antananarivo congrès fahenina tao amin'ny natao fankalazana fa 20 taona ny syndicat personnel administratif et technique des universités. Nandraisa amin'ny mpandraharaha université tamin'ny université enina rehetra andary zany. Fitakina zay raha miteny frantsay moa malaza azy kokoa zany mampazavazava azy kokoa dia ny hoe sécurisation du personnel administratif et technique des universités face aux troubles et grèves estudiantins. Dia mitaky ny hoe indemnisation du personnel administratif et technique victime des troubles occasionnés par les étudiants. Yapatsahivonay zany dia ny hoe ny fifandonana eo amin'ny mpiasa sy ny université dia tsy dia mifakaiza loatra ny mpiasa sy ny mpandraharaha université mpianatra sy ny mpandraharaha université dia mitovitovy amin'ny fifamaliany zanaka sy ray aman-dreny sendra tsy fitovik-hevitra zany hoe tsy dia anaovanay foletika na anaovanay kakay akory raha sendra maneho hevitra ka tsy mitovy fa ny tanjonay dia ny hoe andela ifampiantso andela ifanolotanana ihavanana. Raha ny fanazavana nametraka fitoriana fiandro ho an'ny mpianatra mahery vaika sy fitoriana fiandro tsy hanononana anarana satria everina fa tsy ny mpianatra ihany fa misy andian'olona hafa fa nanampy azy ireo amin'ny herisetra tahaka ireny nisy tany amin'ny université Mahajanga ireny. Natao ireo fitoriana fiandro ireo raha ny fanazavana SPATU mba hiarovana ny mety hiverenan'ny tranga tahaka ireny fa tsy ho fanafaizan'ireo mpianatra akory raha ny fanazavana trany. Anokana andro iray anehoana firaisan-kina ny SPATU izay ampahafantarina amin'ny fotoana manaraka. Namafisy ny SPATU teto fa tsy manana alahelo na kakay amin'ny mpianatra izy ireo satria mifampitondra tony ray aman-dreny sy zanaka ny mpandraharaha ny université sy ny mpianatra ka nisy ny fihavanana sy ny firaisan-kina trano no tanjona.